Tombasoa atao anatin'ny fandarana mahavokatsy izay vokarin'ny ekipa ny serasera ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana indray isika amin'ity takariva ity. Miaraba tompoko lahy, miaraba tompoko vavy. Anio isika dia anao jery todika ny amin'ny zava-bitan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana nandritra ny taona 2024 hatramin'ny taona 2022 izay anasakanao anjo izany hatramin'ny farany. Ny taona 2024 hatramin'ny 2022 ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana dia nandray anjara feno tamin'ny fanatanterahana ireo vina ho amin'ny fahafitatena ara-tsakafo napetraky ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Tao anatin'izany ezaka tsy nitsahatra izany no nanamafisana ny fampitomboana, ny fampaharetana ary ny fampararahana fenitra ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Ny fanindran-dalana tamin'izany ny fanohanana ny mpamokatra, ny fanamafisana ny fiahiana ara-tsakafo ary ny fandraisana anjara tamin'ny fampandrosoana ny ara-toekaren'ny firenena. Ho an'ny fampiroboroboana ny fambolena indrindra ny vary dia mikendry ny isian'ny fahafitatena arabary amin'ny taona 2024 ary anomboka anondrana ny taona 2022. Tanjona ny ahatonga ny Madagasikara ho sompitry ny vary ary ho modely amin'ny fampandrosoana maharitra ho an'ny Afrika Atsimo ny taona 2022. Ezaka sy dingana maro no vita tao anatin'izany toy ny fanitarana ny lemaka voatondraka sy ny velaran-tany azo volena. No amafisana ny fampiarana ny teknika mpambolena, isorohana ny fatiantoka ary anatsarana ireo tolotra fanohanana ny tatsaha mpamokatra, ho fampitomboana ny vokatra sy ampiakarana ny taham-bokatra. Tatsaha mpamokatra maro manerana ny nosy no nisitraka ny masomboly voamarina sy voafantina izay tafiditra ao anatin'ny paikadom-pirenen'ny masomboly. Tanjona ny ametrahana, ny fampiasana ny masomboly, ny fananganana tahirim-boa ary ny fampidirana ny seha-pamokarana anatin'ny haitao arakajy mirindra. Tombony ho an'ny mpamboly ary nahatonga ny fitombon'ny vokatra ny fahazahoana ny zezika ara-potoana. Miantoka ho amin'ny fahasalaman'ny vatana, ialana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo, ny nanapariana ny masomboly legioma mitondra ireo karazan-tsakafo maro loko ao anatin'ny fambolena hita taratra eny amin'ny tontolo ambanivohitra ankehitriny. Manampibetsaka ny tatsaha teo amin'ny fanamorana ny asa sy fampitomboana ny velaran-tany voavoly ka nazahoana vokatra betsaka ny fanohanana ara-pitaovam-pamokarana. Ho fampanarahana fenitra ny asa famokarana dia nomendanja ny sehatry ny fanofanana ny tanora sy ny mpisehatra amin'ny tontolon'ny famokarana eny ambanivohitra na mivantana na tsy mivantana mba hidirana amin'ny sehatra matianina kokoa. Nataon'ny fitondram-panjakana ho zava-dehibe ihany koa ny fanorenana fotodrafitrasa toy ny fitahirizana sy fanodrinana vokatra mba ahafahana miatrika ny fotoan-tsarotra sy ahafahan'ny mpamokatra mahazo tombony kokoa amin'ny vidim-bokatra eny amin'ny tsena. Paikady lehibe nentin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ihany koa ny fanamboarana ny tolo-drano, ny lakan-drano ary ny fotodrafitrasa fitsinjarana rano, anatrarana ny vina ny fahafitatena ara-tsakafo. Anisan'ny fitaovana iray lehibe manampy ny tatsaha ny lalana. Namaha ny olana ara-pifandraisana teo amin'ny fivezivezen'ny olona sy ny vokatra ny fanamboarana ny lalana izay mampifandray ireo toeram-pambolena midadasika teto amin'ny nosy. Ezaka goavana no vitan'ny fitondram-panjakana tamin'izany.
fototry ny fampandrosoana eto Madagasikara ihany koa ny sehatry ny fiompiana ary manana ny anjara toerany lehibe eo amin'ny sehatra ara-toekarena, sosialy ary kolontsaina. Maro ny zava-bita teo amin'izany sehatra izany nandritry ny 5 taona 2024 hatramin'ny 2024 ho fandraisana anjara amin'ny fanatrarana ny fahavitatena ara-tsakafo. Politika ampiarana ny fijerena ireo paikady izay atao lahara-pahamehana miainga amin'ny filan'ny mpiopy eny fotony ho fampiroboroboana ny fiariana izy ireo. Nisy arak'izany ny politika ampanjakana tamin'ny fanafarana mivavy ronono tsara karazana mamokatra ronono betsaka izay heverina fa nitondra fiavaozana goavana teo amin'ny sehatry ny fiompiana sy fanatsarana ny fiariana ronono ihany koa. Misy ny fampitomboana sy fanatsarana ny taranaky ny biby toy ny akoho sy kisoa izay tsara karazana ka nizarana izany ny mpiompy. I Madagasikara dia anisan'ny firenena manana tantely tsara kalitao sy tsara karazana indrindra ary vokatra tena tadiaviny eo anivontsena iraisam-pirenena. Misy hatrany ny fanatsarana ny lalam-piariana tantely ho moderna, azahoana vokatra tsara kalitao sy betsaka. Ka nisy ny fizarana toa tantely moderna ho an'ireo mpiompy tantely. Efa miamroborobo ihany koa ny fiompiana ondry amanosy ka nisy ny fizarana izany teny anivo ny mpiompy. Ezaka natao ihany koa ny fanamboarana fotodrafitrasa ho amin'ny fampandrosoana ny sehatry ny fiompiana maharitra. Izany ezaka rehetra izany dia nampiarina hatrany tamin'ny fampiofanana ny teknika mpiompiana, fitantanana ny fiompiana, ny fijerena ny sakafo, ny fiantohana ny fahasalamana sy ny sisa. Miantoka ny fahatsaran'ny kalitaon'ny vokatry ny fiompiana ihany koa ny sakafom-biby ka misy ny fanatsarana izany. Nozaraina masomboly vilona ny mpiompy. Nisy ihany koa ny fanapariahana masomboly tsara kalitao. Ho fiantohana ny fahasalaman'ny biby dia nisy ny fanaovam-bakisiny, tanjona ny isin'ny biby salama izay miantoka ny fahasalaman'ny mpanjifa ihany koa. Arak'izany hita sy tsapa fa fahombiazana ny asa vitan'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana nandritra izay 5 taona izay ary mbola ho tohizina hatrany ho tombontsoany ny firenena malagasy. Atreto ihany koa ny fiarantsika tamin'ity fotoana ity ny namanao Emile Rakotorso nanolotra sy nanomana ny fandarana. Misaotra ihany koa ireo ekipa rehetra eto anivon'ny serasera ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny tantsoroka tamin'ny fanatanterahana ity fandarana ity. Mametraka ny mandra-piona, mandra-pijery ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.